androany dia miantso anareo andao tsika hanova zany tantara zany ny vondrona parlementaire zay ho atsangatsika dia midika fa tsy hivadika ho any amin'ny volomboasaritsika tsy hivadika ho any amin'ny fanoherantsika faly miarabantsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama vantegna akory lahale akory ge akory li akory koa akory rehiragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasikasiky ny raha politika ny bosibosinao fokafokanao zaraintsika eto fa indrindrindrindra mahakasiky ny voka-pifidianana izay navoaka ny ACC tamin'ity herinandro ity ary hitantsika tamin'ny vidéo teo fa nanamafy ihany koa igasikara fensoa satria tsy hanaiky ireo antoko politika maro izay nilatsaka ho solombavamboaka ka lany soamantsara izy ireo fa indépendant izay ka izany indrindra nahatonga ry zareo anisany maro anisa ihany koa ato ao anatin'ity parlementaire ity ary tsy hanaiky izay trindry na tsy hanaiky izay zavatra atao na homeny zareo fa izay vahoaka ny fidy zareo no ho henory zareo no hitondra feony vahoaka manko no ny fidianana zareo fa tsy hitondra feony antoko politika ary tsy ho fehefeheziny ireo antoko politika izay efa nanao izay ady politika izay nisy teto amin'ny tany sy firenena ka izay indrindra nahatonga ry zareo nany hevitra izany manoloana zay nefa andao ho jerentsika izay ataontsika hoe solombavamboaka ny lany tamin'ny firaisan-kina izay anisany misy maro anisa ihany zareo fa vitsy raha jerena amin'ny irmara manko no mitarika amin'izao fotoana izao 85 na 5 ny isan'ny irmara fa etsy andany ihany kosa ireo solombavamboaka ny firaisan-kina kosa dia 20 ry zareo ary nanome fisaorana manko ireo solombavamboaka lany tamin'ny firaisan-kina izay ny indépendant kosa ray amin'ny 50 na 51 isan'ny zareo ary ho tanisaitsika manko ireo député anisany tamin'ny nahazo ny firaisan-kina misy 20 izay ny député any Antananarivo fahaefatra dia Rina Randriamasinoro ary député any Faratsio kosa dia Ramilison Menjanahary ary député Antananarivo voalohany dia Hantra Razafimanantsoa ny député Antananarivo fahadimy kosa Fetra Ramozambolona ary ny Antsirabe faharoa Joseph Randrianantenaina Antsimondrano Voahangy Raharimanarivo Antananarivo fahatelo Feno Ralambomanana Miandrivazo Lova Rakotoniaina Antananarivo faharoa Stanislas Randrianarsoa ary Mahajanga voalohany Afakandro Christian Antsirabe voalohany Jean-François Michel Antanifotsy Rafidimanana Narson Betioksidy Rabenirina Jean-Jacques Avaradrano Avitraina Andriamosa Anjozorobe Razafitsihoarana Edson ary Toliara voalohany Sitenandriana Solonaiko Ambatondrazaka Fidèle Zanapera Antananarivo faha enina Andriamampandry Todsoa ary Ambohidratrimo Rabenirina Mamy Betafo Randriatahin Malala Livasoa Mananjary Mamihaja Sarlo Sakara Raphaël Jean François izay no 20 anisany hanohitra amin'ity fitondram-panjakana ity izay miisa 20 ary etsy andany ihany koa ireto indépendant ireto araka ny fanehoan-kevitry hitantsika eto rehefa avy eo fanehoan-kevitry nataon'ny Gasikara Fensoa fa hoe tsy hanaiky lembenana ary tsy hanaiky hoe tsangatanana na hoe hanaraka izay parti politique na antoko politique izay hifehy ato anatin'ity parlementaire ity fa feony vahoaka no entin-ry zareo tsy hanaiky izay fanehoan-kevitra ataory zareo izay hamotra izay titena ary mety hanova lalam-pandrenana zareo mba hilatsahany filoham-pirenena teo indray ho vidina indray amin'ny 2028 izay mety anisan'izany no hovaoboasiny reto irmara reto satria zareo maro anisa ato anatin'ity antenera-pirenena ity koa mangataka ary miray hina ho izy ity teneny Gasikara Fensoa ity ireo indépendant izay tsy ho feheziny ireto antoko politika sy vondrona
antoko politika izay no vaovao ary hitantsika eto fa nokevitra nataon'ny Gasikara Fenesoa izay nanamafy fa tsy anaiky izay fihevitry ireo mpanao politika izay fa fihevitry zareo manokana hasony vahoaka izay nifidy zareo no raha ka mahazo tombojery tompolasy tompoko vavy. Samy mampiseho fahavononana hitondra fanovana avokoa ireo solombavambahoaka vaovao raha ny nambaran'izy ireo androany teny amin'ny RCC. Androany ny fotoana namohan'ny RCC ny vokatra ofisialy ny fifidianana solombavambahoaka ny 7 ny volana May lasa teo. Ilana fanovana ny fandraisan'ny vahoaka ireo solombavambahoaka lany tamin'ny mahaleo tena ho ny kandida Gasikara Fenesoa. Lasa noraisin'ny olona ho azo vidina tamin'ny malety ireo solombavambahoaka mahaleo tena teo aloha. Miantso ireo solombavambahoaka mahaleo tena ndaka izany Gasikara Fenesoa ivondrina ka hanangana vondrona parlementaire izay tsy araka amin'ny antoko ny fitondrana na ny amin'ny fanoherana. Eo amin'ny lafiny politika Gasikara Fenesoa lay solombavambahoaka lany tamin'ny anarany tsy miady teto Antananarivo renivohitra dia manao antso ho an'ireo solombavambahoaka rehetra zay lany tamin'ny alalany tsy miankina andehantsika ivondrina andeha isika anambatra ny herintsika. Ny voalohany dia tsotra matoa ianao député lany tamin'ny anarany tsy miankina dia élément indépendant anao mihitsy no safidianany vahoaka anao. Miantso ny feo fihetsireta an'ireo indépendant 50 mahery isika no lanim-bahoaka. Andaotsika tsy hivady fitokisana amin'ny vahoaka, andaotsika tsy hanova ny indépendant antsika hivadika loko politika rehefa tonga ny amin'ny antemira-pirenena. Androany zany dia manao antso Gasikara Fenesoa andeha isika anangana vondrona parlementaire matanjaka lehibe ary anova ny endriky ny atao hoe député indépendant satria ny député indépendant hatram'izay no nanimba ny endriky ny antenimera-pirenena ilay mora mivadika ary tsy nisy zany malety zany tsy député indépendant. Androany dia miantso anareo andao tsika hanova zany tantara zany. Ny vondrona parlementaire zay ho atsangatsika dia midika fa tsy hivadika ho any amin'ny volomboasaritsika, tsy hivadika ho any amin'ny fanoherantsika fa hitazona kosa natao hoe tombotsoam-bahoaka. Ilaina ny fampandrosoana ny any amin'ny tontolo ambanivohitra izay efa natao teo aloha hoy kosa Rajerson Antoine solombavambahoaka ny Arivomamo ijoro amin'ny fahaleovan-tenany tanteraka ihany koa ny fikambanana fivohy ao amin'ny antenimera-pirenena. Ny teny sikola ambanivohitra tamin'ity eny fa na any amin'ireo toerana distrika mety hoe tsy nandresena era dia afaka jerena fa tena miteny ny sokatra avy any tontolo ambanivohitra ary tena nandresy izahay tontolo ambanivohitra ka misintona ny sainy rehetrarehetra eny zay ao anatin'izao vokatra zao hoe mba tsy ireo manokana ilay tontolo ambanivohitra fa efa manehohevina izy io atao anatin'izany hoe fitadiavana azany fivana ambivoarana ny fotona izany na ilay tsika hoe ho an'ny fivoha manokana moa zany raha miresaka tsika hoe tonga fivana be na dia teny tonga fivana tanteraka mihitsy zay amin'ny fomba fiasana eo anivon'ny assemblée satria be dia be ny zavatra tokony ho resahana tsisy mpiresaka, be dia be ny zavatra tokony ho donihana tsisy mpandinika, be dia be ny tolona tokony atao indrindra amin'ny fampandrosoana tontolo ambanivohitra tsisy miady zany dia fivana goavana be no entinay ao anatin'ny sehatra io ary ho ambaranay amin'ny fomba ofisialy zany amin'ny fotoan'andro ny rehetrarehetra. Mahakasika indray ny fivohy hoe isy groupe parlementaire ifiansosin'ny rehetrarehetra mazava ho azy moa zany fa tsy maintsy irosana anatina resaka groupe parlementaire isika kanefa na izany anaty zany ho an'ny fivohy zany dia manana fitsiry manokana izy hoe mahaleo tena tanteraka izy ao anatin'ny fanapaha-keviny, mahaleo tena tanteraka izy amin'izay lalana mety ivorany ka tsy irona ekavanana irona ekabe fa hijery manokana zay tombotsoa ny tantsaha ampivoarana tantsaha ary ireo rehetra izay vonona ny fanohana iaraka aminay amin'izany irosony dianay amin'ny fampivoarana ambanivohitra. Fanasoavana ny vahoaka no tanjona hoy kosa Rafidy Manana Désiré solombavambahoaka ny boriboritany faefatra ny laza fa tsy manana olana amin'ny raha sy manana Paul Bert moa ny tenany androany. Fa manana zany ny tenanay fa roavo fotoana eo ampalalahana ianareo mpanao fizika fanana fotsiny vonona hoe hikatsaka zay fanasoavana ny vahoaka izay hikatsaka zay asa fampandrosoana ny boriboritany faefatra disadisa tamin'ny TP olo mihitsy fa ino ohatra ny fifaninanana mety fifaninana masina izy dia lany ny tenanay nametraha vahoaka fitopisana dia izy moa zany araka ny fahitana azy dia tsy lany dia noho zay fa efa tamina
kosa angamba ny budget andrasina vahoaka fanao mba anjaranareo misy vaovao